nitini mitairi nitini vaini laitini zayachizai maneu niamampu nirai laitini marina nanuvana avisuka finifunai medira aumana tina tenifran narasi fanatina nawana afiwe dinidina utunga amasanja laitini marina nanuvana avisuka finifunai medira aumana tina laitini masini finuna sinuva uavi itadina niteni marini Kristi laitini marina nanuvana avisuka finifunai medira aumana tina laitini marina nanuvana avisuka finifunai medira aumana tina. Laitini marina nanuvai nanuvana avisuka finifunai medira aumana tinai. Haleluya. Dia afivana lehibe mihitsy indray no hiara-banatsika rehetrarehetra riapana malala atao anatin'ny fandarana misy andrata isika izay rahanao amin'ny andramika izao ny akiradio dia faly manona indray fetana tompo amintsika tsiray avy faly koa ihany koa mandrosana tokantranontsika ary manona ny baosabao atsika rehetrarehetra indray ato anatin'ity sabata masina ity. Mino indray fa salama tsara ianao ary na dia tsy salama tsara koa azy ianao aza matahotra fa ao anatin'ny fotoana tena hanovozantsika fahasalamana mihitsy izao andro izao riapana malala. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra indray androany hanome voninahitra azy ny amin'ity androany ity. Aleloia. Amin'izay rehetra nataony indray nandritry ny eny maniny satria dia nahatsiaro avokoa ny tenantsika rehetrarehetra, ny fiainantsika rehetra ny havana dia tena nahatsiaro fa nisy Andriamanitra tena nandamina, nisy Andriamanitra tena nikasika, nisy Andriamanitra nikarakara ary tsy namelantsika ho irery izay tamin'ny nemana eny. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahasoavany satria dia fahasoavany izao mbola ahafahantsika tafatoreo tandroahany izao riapana malala. Tsika hisaotra an'Andriamanitra satria notahiny angentsika matoa tongety indray. Amen. Notahiny angentsika riavana matoa mbola nomeny azao andro sabata izao Haleluia. Dia fitahin'Andriamanitra antsika izany ary tsy mba adinontsika izany hoe Andriamanitra tena
nanome an'ity sabata ity ho an'ny fanahintsika fa ho an'ny nofontsika ihany koa na ny nofontsika na ny fanahintsika ingelavana tena mitsahatra rehefa tonga ny sabata tahaka an'izao e ary dia araka ny teniko anao foana hoe tena misy fanahy mihitsy ity sabata ity fanahy ny fitsarana ny miasa ato anatin'ity sabata ity ry havana fanahy ny fiadanana ry havana malala ka na dia ny fahatongavantsika eto azandroany dia misaorantsika n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao misy olona tsy avelan'ny fiainana mitsahatra zany tsy avelan'ny fiainana manam-piadanana zany mihitsy fa vao mipetraka kely dia te hitsangana indray te handeha hivoaka te hitotototo indray satria mahatsiaro foana hoe mbola tsy mety mitsahatra vao mitady hitsahatra dia manameloka azy ny tenany manome tsiny azy ny tenany ihany ny manome tsiny azy hoe ino ny ty ataonao mipetrapetraka ity mandehana mivoaka mandehana mitady vola mandehana tadiavo ny vahaolana amin'io adinao io mandehana mitady dokotera fa marary ianao sy ny sisa fa tsika lavana malà ny fanahintsika mihitsy androany miverina ny fitsarana indray alleloia araka ny tenin'ny mpanao salamana hoe miverena amin'ny fitsaranao ny fanaika dia hiverina amin'ny fitsarana indray rafana malala ny fanahintsika ty androany ity fatsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tsarovo ry havana aza misy adinoana ny fitahiana rehetra mbola fitahiana na dia ny fanananao ny andro androany azy fitahiana ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra taminao nandritra ny nenemaniny saotranao izay Jesosy fa tsara tokoa ianao Andriamanitra tena tsapanay mihitsy fa tsy mba nihevitra ianao mitantarana ny fiainanay Jehovah Andriamanitra tsy izay tianay tsy izay nety taminay mihitsy Andriamanitra no hitantananao ny fiainanay fa tena fantatra hoe izay mety aminao tena resy lahatra zay fa izay tianao ary izay mety aminao dia mahasoa anay ny hevitrao sy ny fieritreritrao sy izay rehetra tanterahanao Jehovah dia fantatray fa mahasoa anay izany ny lalana rehetra nalehanay tamin'ny nenemanay iny Jehovah Andriamanitra nisy ny zavatra vita nisy ny zavatra tsy vita fa reny rehetra reny androany isaoranay anao avokoa satria ny vita dia naveranao ho vita fa ny tsy vita ihany koa dia naveranao mihitsy tsy ho vita satria izay ny sitraponao reo tsy izay Andriamanitra tonga eto androany hisaotranao ny amin'ny fahasoavanao hideranao ny amin'ny fitiavanao lehibe tsy manam-paharoa Jehovah Andriamanitra anome voninahitra ny anaranao indray izay amin'ity androany ity ary dia ho tsaronay eto izay rehetra mba voatsirambony tananay ihany ingeto Jehovah Andriamanitra no entina hisaoranay eto androany fa fantatra efa tsy ho ampy raha ny fideranay ny zavatra nataonao anay Jesosy tsy ampy raha izao fotoana izao tsy ampy raha ny sabata Jehovah Andriamanitra fa izay mba voatsirambony tananay izay kely mba tsaronay no entina eto anatrihanao androany dia ho velarinay eto anoloanay ahafahanay hideranao Jesosy manome voninahitra anao zay ny zavatra fantatray fotsiny ty androany dia zao ny zavatra rehetra niainanay tamin'ny nenemaniny tsy nisy nahavitanay afa-tsy ianao ny aranay ianao ny tany fiainanay ianao ny nombanay ianao Andriamanitra mikarakara hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ary dia sahanay mihitsy indray no miteny androany eo anoloan'izao tontolo izao Jehovah Andriamanitra fa tsy nisy nahavitanay afa-tsy ianao androany zay tonga eto hiteny aminao fa tiana ianao Jesosy malala amen rehetrarehetra lavana malala teny androany mitena Andriamanitra Yeah.
inona tokoa moa Jehovah'Andriamanitra ny mba afaka tenenay androany raha tia aneo aminao zay hoe tianao na tia aneo aminao zay hoe hanome voninahitra anao Jehovah'Andriamanitra dia tokana ny mbazonay lasaina androany izay tsy vadika aminao sahanay mirehareny amin'ny anaranao Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao eo anatrehan'ny olombelona rehetra eny eo anatrehan'ny jentilisa satria fantatray tokoa Andriamanitra fa tsy misy nahavitanay afa-tsy anao Andriamanitra tsy misy olona mihitsy eto ambonin'ny tany ka afaka handatsanay na afaka hanenjika anay ka hiteny manao hoe tsy ny Andriamanitra reo izany nahavitanareo taiza kosa Jehovah nikarakara ny fiainanareo teo taiza kosa Andriamanitra nijerenareo teo raha tsy zany ianareo tsy ohatr'izao hoe tsy misy Jehovah'Andriamanitra olona afaka hijoro eo anoloanay ka hiteny anay an'izany satria fantatray Andriamanitra fa raha tsy ianao dia ianao rery ihany dia tananao rery ihany asa tananao irery ihany no nampijoro ny fiainanay toy izao indray ary manana ilay farantenana nanana ilay fifaliana Jehovah ilay fifaliana efa tsy nisy intsony ny farantenana efa tsy nisy intsony misy amin'ny reto Andriamanitra efa volona vorona ny jalo mandra-pahafaty efa tena miteny mihitsy hoe zao foana ny zioga hoentiko tsy za intsony ny ahita fifaliana amin'ny fiainana tsy za zany intsony ny olona ho sambatra sy ho faly zany amin'ny fiainana na hanam-piadanana zany fa efa manaiky fotsiny efa zao ny hitondranana efa zao zany ny anjarako dia efiko kanefa Andriamanitra rehefa tonga ianao dia novainao zany nanomboka tany amin'ny fisainanay tsy navelanao nanaiky izay fa resy tsy navelanao nanaiky izay Andriamanitra fa hijalo mandrakizay zany ary tsy nijanona teo amin'ny fisainanay fotsiny ihany zany fa tena nitanterahanao zany rehefa niditra nanompo anao zay nanolo tena ho anao zay Jehovah'Andriamanitra dia tena nitanterahanao fa tsy mety aminay kay ny resy tsy mety aminay kay ny rava fiainana tsy mety aminay kay ny miainao anatina fahoriana lava sy alahelo lava fa ny mety aminay dia ny manana fiainana mahafinaritra dia novainao ange zay Jesosy iza ny olombelona afaka nanova ny fiainanay tsy misy Andriamanitra tsy misy dokotera afaka tononay ny anarany tsy misy psikologa afaka tononay ny anarany fa ny anaranao irery ihany satria ianao niditra ny sehatra ny zavatra rehetra hitany masonay rehan'ny sofinay androany hatramin'izay zay Andriamanitra misy olona ange Andriamanitra taloha na dia mahita masoandro miposaka na tsy mahita fahazavany aizina foana no hitany satria maizina ny fiainany fa ankehitriny izay lasa mahita an'izany fahatsaranao rehetra zany satria miainao anatin'ny fahatsaranao zay
novainao ny fiainanay de lasa hitanay avokoa ny akanton'ny zavatra rehetra zay nomenao anay Jehova anjakanay anananay fiadanana sy fahafinaretana anananay fiainana feno fahafenona eto amin'ity zao tontolo zao zay tiavinay ity de mahita foan'izay isan'andro raha vao miratra ny masonay mandrapikipinay de mahita foan'izay fa tsara ianao tsy hitanay mihitsy zay maharatsy ianao tadiavinay fa tsy mety mahitsy zay fa ratsy ianao Jehova fa tsara ianao na inona zavatra miseho na inona mety fiainana iainanay zavatra fantatra de tsotra tsara ianao Andriamanitra ary tsy misy toanao Jesosy misaotra aminao zay Halleluja Amen Jesosy fiaravana malala tena hanome voninahitra Andriamanitra amin'izany izy zany miaraka hira masitsika Halleluja Masandro pusaka maray Ula fida hino maika kwizani Andrivitra fa Amen Jesosy fitahina avy aminao Fitahina avy aminao tsilany Matoam-bola mitofenuery Ula iany atonizao Imasoko ula fakanjeri Ula nun fitiavanao Ula fitapino matunizao Satiftiavana yano Ula fitapino matuang ula miai Arinilo tiano no tenang Ula naman nasafanyan Sino kita nati ay netakan Soprano no Israel Terzava to intense But don't know one night is it any Kay sora na yung mong yung To miss your defeat yavan no Kamedikan yung diray niya no Una fita pino Matuniza Andeha misaorany Jehova ianareo rehetra mpanombony Jehova izay mitoetra alina ao an-tranony Jehova manandraka amin'ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaorany Jehova hitahanao avy eo ziona ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany
Halleloja. Midera ny anaran'i Jehovah. Midera ianareo mpanompon'i Jehovah. Ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitsika. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy. Mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba no fidian'i Jehovah ho azy, ary Israely ho rakitra soa azy. Fa fantatro fa lehibe Jehovah, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra, na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny farany tany izy. Manao elatra arahan-dranon'orana izy. Mamoaka ny rivotra avy eo an-trano fitehirizana izy. Dia ilay ramely ny voalohany teraky ny Egipta, na olona, na biby. Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao izy re Egipta. Eny, tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra. Dia ilay ramely ny jentilisa maro, ka nahafaty mpanjaka mahery. Ary Sihona mpanjakan'ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Basana, ary ny fanjakan'ny Kanana rehetra. Ary ny tany nomeny olova, eny, olovan'ny Israely olony. Jehovah, mandrakizay ny anaranao. Jehovah, hiatra amin'ny tanàna ka fara mandiny ny fahatsiarovana anao. Fa hanome rarin'ny olona izy, ary haneniny ny amin'ny mpanompony. Misaoran'i Jehovah ary taranak'Israely. Misaoran'i Jehovah ary taranak'i Arona. Misaoran'i Jehovah ary taranak'i Levi. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, misaoran'i Jehovah. Isaorana fianizonany Jehovah izay mitoetra any Jerosalema. Halleluja. Amen. Teni não me acha, me exaure, te exaure.
Erakiana Tumpuni faefanare Mielinao simanampe Erakiana Naya jamani jamaevi Erakiana Dini non biaso misao e cisao Erakiana Tumpuni faefaneranga Vitavana simbetila Sejala non sacha Voilà kuchaizina Nendala no motsuki Ufana vutana Tuzuba falini jai Satia kankana Fidelana na sana juela Fidelana na sana juela Fidelana na sana juela Fidelana na sana juela Jehovah ny mpiandry ahy tsy halanjava mahory ahy. Mampandray aminay maitso izy. Mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohan'ny sariko ny fahafatesana azy ahy. Dia tsy atahotra amin'ny loza ny fahainao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao an-tranon'ny Jehovah andro lava. Amen. Matoky anao Andriamanitra, aza mialaniko, aza mavoy ahy na izy ikondra fotsiny aza. Amen. Matoky anao, tsy atahotra io, mifahitana, ahita toy ny fijerinao. Matoky anao, ianao no mpamonjy, mifahendrena, hanao izay tokony atao. Amin'ny andro rehetra itianao. Amen. Ilay afingako.
kizay. Amen. Jesosy malalana. Zany koa no teny entinay Jesosy mamarana an'izao fandarana misandrata izao. Ity anao amin'ny herinay rehetra izay. Amin'ny androm-piainanay rehetra. Mandrakizay Andriamanitra. Hideranao izay Jesosy. Nahoana moa izay Andriamanitra ny tsy hideranao? Raha ety an-tany izay Andriamanitra ny tsy hideranao. Fa mbola ho zany foana ny asanay mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Dia mba hitoetra ao anatin'izany fiderana izany foana izay mandrakizay Jehovah. Ampianary foana izay hideranao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra. Nisoranay anao ity fotoana androany ity. Hanomezanay voninahitra anao Jehovah Andriamanitra. Ny nahatotosana ny fandarana misandrata rehetra teto nandritran'izay taona anankiray izay Jesosy malala. Tsy hainay androany tsy hisaotra anao satria mbola ny herinao no mihazo. Eny Andriamanitra mety fandarana kely tokoa izao Jesosy aho. Fa nefa kosa tsy tanteraka raha tsy ianao no mihazo. Raha tsy ianao mihitsy Andriamanitra no niasa, raha tsy ianao mihitsy Andriamanitra nanome anay hery na ahafahana nahatotosana izany fandarana izany. Nandritra ny taona anankiray Jehovah Andriamanitra. Nisy ny fotoana tsy nisy ny fandarana. Ianao no mahalala Jehovah. Fa tamin'izay fotoana rehetra kosa nisy ny fandarana dia teo foana ianao. Hisoranay anao izany. Hanomezanay voninahitra anao. Ary mino aho fa izay rehetra nataonay teto Jehovah Andriamanitra mba nankasitrahanao ao an-danitra ao. Amen Jesosy. Misaotra anao izay. Hikatona indray ny taona ny misandrata Jehovah Andriamanitra. Hisy ny fiatoana Jesosy aho. Hisoranay anao izay rehetra vita. Ny zavatra mba lazainay androany dia avy ny fotoana hiverina izao fandarana izao. Dia mbola anao indray izay. Mbola anao mihoatra indray izay. Mbola hiezaka indray izay Jesosy. Anoy an'izany. Ary raha misy ny mbola tsy vitanay dia hotohizanay foana Jesosy malala. Misaotra anao izay. Ho anao ny voninahitra. Ho anao ny tery. Ho anao ny asa sy ny saotra mandrakizay. Halleluja. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany dia izay ny fandarana misandrata ihany koa izay ny antsika nanakatona ny taom-pianarana tamin'ity taona ity dia any amin'ny volana Août antsika vao mihaona eto na mbola sitrapon'Andriamanitra ka mbola velona na soma tsara tsika mianakavy dia andrantsika mifankahita. Halleluja. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Teneniko ombieny hoe makasitraka anareo foana izay nanaraka teto nandritra izay taona anankiray izay indray mbola reo nareo. Miaraketo indray tsika. Halleluja. Nisaorana anareo foana ny fiarahana teto fa mino aho fa nandraisanareo zavatra ary mino aho fa nampahery anareo ary mino aho fa tena niraisantsika fo sy naraisantsika saina ny fiderana rehetra izay nasandatra teto tao anatin'izay taona anankiray izay. Ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra. Samy hitahiny tompontsika rehetrarehetra ira anankiray farany ary hifalitsika hifanaovantsika velomy dia amin'ny volana Août indray tsika vao mihaona ao anatin'ny fandarana misandrata. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleluja. Amen. Zawidera
Tao esperanza Jehovah. Miala ny maso mba hisaisaiko ny teninao. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramika izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Zavatra fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Koto Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Sambatra izay volanilaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisaiko ny teninao. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mba manala ny anona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia falibendray ny tena komena aminao eto androany a. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy a isa-tokantrano isam-batan'olona. Dia fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy a. Falibendray mahita anao eto androany. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasavan'Andriamanitra ary fitsarana avy amin'ny Jehovahandriamanitra amin'izao sabata masina izao. Dia miarabanao koa tratra n'izao sabata masina izao. Bon sabatsika rehetra. Dia aoka ho sabata fafinaretanao anao anie a. Ho sabata fitsarinao anao rehefa sabata ikasihan'Andriamanitra anao manokana ity sabata androany ity. Tonga soa ianao a raisy fahasoavanao anao zany mbola tonga miaraka manome voninahityn'Andriamanitra sy hivavaka izany indray androany. Dia tahiny tompo a isika rehetra. Milohan'ny zavatra rehetra aloha andolotsika ametraka ty fotoana teo ampiaratan'Andriamanitra. Dia avetsika avetsika dia anonona tsodrano ihany. Alleluia. Andolotsika tonga dia hivavaka ametraka fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Ndao mpandrotsika ndralahantsika tojo hivavaka ho an'ny fanomboana fotoana. Tahiny tompo raha latojo anao ny fitenenana. Jesosy pasitera dia araka hivavaka aritsika. Jesosy malalo sotra be tsika Jesosy fa mbola eto indray anao Jesosy a. Tena hoe sorana anao satria fahasoavana raha mbola eto anao Jesosy a. Na vita aniny enemany indray Jesosy a. Somary lavalava Jesosy a. Betsaka ny zavatra natao tao anatin'izay dity manandraikitra ny asa indrindrandrindra. Fa ny mahafinaritra Jesosy na dia lava azy dia tapitra ihany. Ary dia tena tonga amin'ny fitsarana anay Jesosy a. Tena nilaina zao fitsarana zao Jesosy a. Tena vizaka ny vatana Jesosy, vizaka ny saina, indrindra moa ny fanahy. Fa tena eto indray ny anovoery ao anatin'izao sabata zao dia faly ny foamam-panahy. Fa hiatrika an'izao a sabata zao tena faly anay Jesosy a. Takiana feno am-pialatananao zao fotoana izao ianao ny asa feno Jesosy malalo. Tena mila anao Jesosy anay a. Mila ny herinao Jesosy zao fandarana izao a. Raha anao masina Jesosy ikorenao anaty connexion a. Eo pasitera melabelatra ny toroteny sy toroteny a. Eo ny vavaka firenena, eo ny hira zay ho atao a, eo ny fijoroana vavolombelona fa tena tianainao misandratra amin'izao fandarana izao a. Dia dirainay omenay voninahitra, dia isaoranay ianao ny zavatra rehetra izay nataonao anay a. Dia misaotra Jesosy malalo.
teny afatra indrindrandrindra sy apita androany tena ho tafapita ao am-ponay Jesosy tena hoe sakafo ny fonay, sakafo ny sainay, sakafo ny fananay ahafahanay mandray ny afatra anao androany de tsisy ho azony devoly kitena zany na de teboka anankiray azy na de kely de kely tahaka ny silako azy tsy afaka tiany devoly fa fatorako amin'ny rano masina ny devoly tsy anankely tsy anam-pahefana fa tena hiatrika an'izao fotoana izao anena Jesosy ny rano masina ikorina amin'izao fandarana izao de misoratsoso malalo tianay be anao Jesosy voninahitra teo anao fisandratana teo anao Alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindranao raha latojo tao anatin'izay vavaka mambe zay nentinao zay Andriamanitra manakire pahasoavana ane malofitianao dia mitombositra sy fahasoavana trany dia mahereza trany amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Nonina tsodrano ary tsika iza ny mazoto amaky tsodrano mila olona aloha tsika lavalava ny tsodrano entinao amin'ity araka ny falazaina antsika moa dia androany ny farany ity fandarana ity dia amin'ny volana amin'ny 1er août indray tsika sabata 1er août tsika miona dia amin'ny latsinainy 3 août zany tsika no miona tanatin'ny vavaka fiambenana ity zany no farany dia somary miato kely tahaka ny isa taona lasa lolo kely ny fiatoana tamin'ity ary somary aritraritra kely satria no ny antony manokana dia satria somary lavilavitra kely ny somary lavilavitra kely no toerana izay ho aleka dia zay no mahatonga ilay somary fadilira somary miato elaela kely eny ary ndao aloha tsika ary apeditra ny ranabavitsika Jasika Patitsy. Halleluia mahafinaritra be ndao sasina sary ary ndao asitsika sary dia maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Deutéronome toko 7:20 zokiaja olona roa ny arana maky androany zarentsika roa ny anao Deutéronome toko 7:20 dia ny voalohany ka hatramin'ny 7 no hovakinao dia ny manarakaraka anao eo indray zay tafiditra miantso eo amaky ny andinin'ny 10 hatramin'ny hatramin'ny andinin'ny 9 ianao Deutéronome toko 7:20 dia ny voalohany ka hatramin'ny 9 dia ny manaraka eo indray andinin'ny 7 hatramin'ny 7:20 laso ary aloha asitsika sary dia avy eo ianao afaka miteny eny ary raha efa ao ary zasoloha ohatrany misofoka ao ny mafana loatra ny ary dia misofy hatramin'ny fitaovana dia somary mibay kely elana tsindry andao ary zokiaja ianao amaky ny Deutéronome toko 7:20 dia ny voalohany ka hatramin'ny 9 no vakinao anao fitenenana. Makasitraka pasterna amin'ny fitenenana manana danatompo amintsika rehetra dia vakiko arana Deutéronome toko 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny aran'ny Jesosy raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asarotra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiana ianao ao an-tanàna, ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny omby amanosonao. Ho tahiana ny aronao sy ny vilia fanaova mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray ny voahany anantona anao fa lalana fito no andosirany hiala eo anoloanao. Andidy ny fitahiana ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao ka
anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Amen. Halleloia, makasitraka indrinao a zoky aja apitra olona manaraka indray ary tsika izay efa niantso tao ambadimbadika tao a no atsotsika. Halleloia. Halleloia. Raha efa ao indray ary raha Bavaingovirina Rodriguez a dia anao indray a maky ny toyany a 5 a ka hatramin'ny 4:20 a Deutéronomia 7:20. Anao fitenenana. Halleluia, makasitraka pasitera na amin'ny fitenenana dia hotoizantsika mivaky tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anandratra anao firenena masina ho an'i Jehova araka izay nianianany taminao. Raha mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany dia ho hita amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao dia hatahotranao izy. Ary ataon'i Jehova mananamby ampy izay ahasoanao dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary hivokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Ho an'i Jehova ho anao ny lanitra tsara ny fitehirizan-tsoa. Andatsahan'ny ranon'olana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra firenena maro ianao fa ianao kosa tsy ampisambotra. Dia ataon'i Jehova alohany ianao fa tsy ho rambona ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha mihaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia anaraka Andriamanitra na hanompo azy. Halleluia. Amen. Halleluia. Makasitraka indrindra anao a ranabavy a Aingovirina Rodriguez. Andriamanitra manaka rehepasoavana malifitry anao a dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Aingovirina Rodriguez. Sotra naravavy tamin'ny fizarana izay tsodrano zay. Inona tsoa moa no azavaina amin'izany tsodrano zany? Fitahinany entinao miala eto. Halleluia. Ho tahinany aminao manontolo. Halleluia. Ho tahinany aminao manontolo. Ataovy sitrapon'Andriamanitra dia ho hitanao fa misy valiny dia mety valiny tokoa ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra ary havana malala. Ray izany tsodrano zany ho anao sy ny ankonanao a hatrany amin'ny fitaovanao tokantranonao andray anjara azo amin'izany tsodrano zany hatramin'ny aronao ka hatramin'ny vilianao a hatramin'ny fanaovam-mofonao hatramin'ny omby amanondry sy ny ao tokantrano rehetrao a dia ho tahin'Andriamanitra ny a ianao. Halleluia. Tahin'i Jesosy ary a artisan de Madagascar France Verserina France yamaka hoety asan'ny apôstôly Madagasikara milalandray malala Allemagne yamaka hoety Ricarac France Marina Tiana Canada Zandriana France Zaska Patitry France Lazanjo Sylvie hoety Tirira Albenja France Kodanela Belgique Jesosy Mandresy Madagasikara tonga so isika tsirairay avy. Halleluia. Ozy zoky miady raha azoko amiko manokana mihitsy zany tanteraka amiko ho tanteraka aminao a ho tanteraka amintsika menakavy eny a izany tsodrano zany misaotra betsaka zoky ajaska patitria amin'ny famerenanao ny tsodrano ihany koa ho aty aminay. Amen. Dia tamin'ny tompo ary tsika rehetra hiavaka kely ny fotoanantsika androany a izy zavatra hiavaka kely a ho ataontsika amin'ity androany ity. Farana ny fandarana androany dia ataontsika miavaka kely amainina eno fitondra mahavimbelona tsika dia eno hiritsika dia eno ten'Andriamanitra tsika zany hitondra ten'Andriamanitra eto dia averitsika marina ny fotoana azadiny fa rapitso misy live misy ohatra fotoana rehetrrehetra any rapitso koa sisany misy live eto amintsika zapitso sabata zany fa aorinan'izay a dia tsy misy live intsony fa na dia ny sabata aza dia tsisy live fa any anaty zoom isika no manao sabata marina parivan'ny andro ka dia manentana anareo a zay mba hiara hitandrina sabata aminay a takanisan'andro dia anaty zoom ianao zany miaraka aminay raha hiaraka aminay a
misy aminareo vitsivitsy efa zatra miarakaraka aminay ao anaty zoom ao rehefa sabata ry Noely Fanto, ry Noro Malala Seheno, ry Claudia Razaka, ry Rala Rodriguez, ry maromaro vitsivitsy nareo efa zatra miaraka aminay de tadidio zany fa de ohatr'ireny no fiainantsika ao anatin'ny ray volana mahery satria de amin'ny 1er août isika vao mihaona eto indray. Inona ny azonao amin'ny zambonahitra n'Andriamanitra androany? Inona ny azonao lazaina androany raha hanambarany voninahiny ianao ny ady izao. De za ty mety mahavariana reo zany hoe ijoroako avolombelona fa mbola ampisehoko sary nareo indray andro ao alevako anaty groupe eo ny sary. Tamin'ny Pentecoste tany ravana malala aloha kely ny Pentecoste zay ho manana le aquarium marina tao tokantrano de misy trondro kely efa ela be reo trondro tamin'ny voaloha zany le trondro kely pliteny kely de zao izy efa tena ngeza be mihitsy fa anatin'le aquarium ao ireo tezatezainay isan'andro eo de tsy haiko zay nahazo ny anankiray tamin'izy ireo talohan'ny Pentecoste fa mivoto be ny kibon'le anankiray de mivilana be mihitsy zany le trondro de boramena be ohatry hoe misy zavatra hitrobaka hivoaka zany sanatria ny kibony tsy hainay zany zay hoe natelina zavatra inona tsy fantatro sanatria ve natelina potombiana tsy fantatra fa mipotsina be mihitsy ny kibony lasa mivilana be ohatr'izao zany le izy de voaramena be ohatry ny hoe efa mitady hivoaka raha eto amin'le kibony de ozy izy zay ho faty ty trondro ty de izy efa litanareo rehefa le mandeha de mietsika kely fotsiny de mandeha izy de le mandeha mivilana de mandeha makery amin'ny fanambaniny ery de ohatrany tsy avy miaina zay le trondro de efa nalahelo zany zay tototrano hoe ndry tena ho faty ty trondro ty nefa efa ela be mihitsy le trondro hoe tsy maty tato aminay zany tady efa ngeza be izy moa tsy azo hanina fa mahafinaritra fotsy mahita izy le fitombony eo efa tena reny le anina reny le vombony reny efa tena pelipelika be efa tena ngeza de ozy ariavana malala tamin'ny alohan'ny Pentecoste jereo zany de malelo alizy de efa ohatrany manarena zany ohatrany mipelipelika kely menjera ary ambany ary de nivavahako izy ireo avana malala tena angatahako tena Andriamanitra hoe Jesosy malala mba sitrano hitrondro kelinay io. Alleluia. Tena sitrano fahazavela maty hitrondro io. Mety atsikaiky anao zany mety avariana anao fa atao izy angatanareo zay tena Andriamanitra na inona mba marary anay le trondro zay ty biby de taloha amin'ny Pentecoste iny izy nentina vavaka de tsy nijery an'le izy tao tsony ahako zatra mahafinaritra fotsiny mbola tsy nahino tamin'izany mihitsy hoe maty le trondro de tamin'ny terinandro ty am'izay nivererako nijerena efa sitrana kely le trondro ry havana malala de vo indray alohan'ny fandarana mijery azy efa milama be ohatrany tsy nisy le nefa ohatry hoe zatra miranirano be voaka ekivoaka zany teto amin'ny kibony zaho tena etrany hoe sao de sanatry natelina potombiana fa na ny trondro kely ary atentsika mbavaka sitrana aikena ny trondro kely ary tsy avelan'Andriamanitra maty rehefa mba marary atsika de zay nisy zoroko avombelona voalohany. Zoroko avombelona faharoa de ny fahasoavan'Andriamanitra zay ataony mbotsaka isan'andro eo amin'ny fiainana tena hoe tsapanao mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra zany mamatsy anao sy mitany fiainanao de tena hoe isorako an'Andriamanitra isan'andro zany ry havana malala. Misy zavatra zay nananay nandasanay de tonga ara-potoana io zavatra io de tonga tato tokantranonay ara-potoana io zavatra io tena hoe tsy misy na de ray aza ny zoroko avombelona aminao zay androany de zao tsy misy na de zavatra ray azo kitaraina neto androany tsy nilamina tamin'ny fiainako fa nanisan'ny aman'iny fa zay rehetra eritreretina de tanteraka avokoa ny zavatra rehetra natao de ambinina avokoa zay ny zoroko avombelona aminareo nareo tsy fantatro fahatelo manarakaraka zany misy zavatra ohatrany tsy de zarizary zay tobila atao tokotany tao de apetraka ela be tao le izy fa ohatrany izy tsy de zarizary zay de misy olona mba maniry hijery ndray izy io de mba netsehako kely ndray tamin'ny ariva teo de ohatrany namboariny fanamaso tapotoerina teo le izy raha nametrahana azy farany teo sy mba veloma izy de mandeha tsara ny tompo tena ozy mihitsy aho tsy an'le olona aloha mbola tsy tonga androany aloha andalo sabata aloha
velomiko kely izy teo fazavatany aro velomiko kely milama tsara ny tompontsika mahay manasitrana trondro kely a mahay manamboatra tomobile lapiterana ho azy reny voninahitra anjaranao ndray zao inona ndray ary ny azo amezam-boninahitra n'Andriamanitra aleloia andao ataontsika ty mikasikasika an'izao ny izy ataontsika rehefa aveo a mikasikasika an'ty raha zay ataontsika ty a dia amaky tenytsika rehefa aveo a ijoro vavolombelona aloha anjaranao ndray zao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ambarao a de lazao ianio sika de afaka mihoatra ny témoignage nareo de fakiko ao anatin'ny fandarana ino finaritra tao aza miova Katrin sana falisakwe tamfikindana waira vifuka kita katrin sana fatawan mati hatiau bifuni babaka nunggu minufa nandiali babaka Biasa lepas hari Jiwa puziku Biasa ni Yesu Irena Mafsara Irena Mafitare nawe Fangara nau Usaro Irena Mafitare nawe Asaluba Irena Mafitare nawe Fangara nau Thank you.
mafitsara anao amako asany Alleluia. Zay misy nytorotentsika androany izy ary namaky tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra foy de fo novakitsika androany izy ary no iantso amaky tenin'Andriamanitra am'tia androany ity. Alleluia. Alleluia. Mpandrositsika avy hatrany ary izandry aina amaky tenin'Andriamanitra ho amin'ny Korintana voalohany toko fa 5:10 andininy fa 7:10. Korintana voalohany toko fa 5:10 andininy fa 7:10. Menazandraina fitenenana dia asitsika amin'ny teny mafimafy kely izy azafady fa mambambany feo anao fitenenana. Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Korintiana voalohany toko fa 5:10 andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ahy na ao amin'ny Tompo. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka mihinanao zandry atao anatin'ny famakinany tenin'Andriamanitra. Marina ny fanontanianareo fa hitako etaniny loatra dia adiniko namaky témoignage. Fa efa zay moa zany ny verset dia ny témoignage tsika novakitsika mialatsy fa efa metanetana amin'ny fandarana dia adino hatramin'ny namaky ny commentaire ny témoignage. Misaotra anareo mampatsiahy. Alleluia. Kodany rano ny teny voalohany tato hoe alleluia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra Jesosy malala tamin'ny fiarovany sy ny fitahiny nandritra ny anemana ity sady nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana hatrany alleluia. Vao ny fo vao maraina aho nandeha niasa dia anio dia nomen'olona vahero mamepona sikinao izy le olo mafaly anahy tsara sady lehibe ny tompontsika voninahitra fisandratana ho azy reriany. Amen. Tsara zany fahitapity tonga soa meva tonga soa Jonathan. Oui Marie Hortensine, alleluia. Mankasitraka ny ranavavy mampionina kay izy tamin'ny fiderana dia misaotra ny marina tena koa tamin'ny fandikateny rehetrarehetra sy ny filazana. Aonazy izy Zokrozy mina voninahitra n'Andriamanitra misaotra azy amin'izay rehetra ataony moko manana ny Jesosy dia matsiaro fa mita sy mahery foana. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy. Aonazy izy Zoko marina tena nandika ny teniko ka izy ny témoignageko misaotra azy. Ozy marina tena ihany koa isaoran'Andriamanitra andamina ny tontolo andro ka isaorako izy fandratratra sabata isika rehetra. Amen. Ozy izy Zokosomeva hoe voninahitra n'Andriamanitra Jesosy Jehovah Ray Malala tompo sabata fa vita somatsara ny anemana hiditra sabata masina nahazo fahasalamana hatrany tsy nahazo vaovao ratsy mbola mifankahita izay menakavy sitrana somatsara ny marary mbola tonga eto tsika menakavy verinaina somatsara tsara anao Jehovah Ray Malala tompo sabata. Alleluia. Amen. Tsara ny tompo. Alleluia. Ozy erikarako hoe alleluia. Dia raiky Jesosy malala fa mbola namindrano fo zahay menakavy kely ka mbola verinaina salama vatana tsy narary nandritra ny anemana nandritra ny anemana mbola nomeny hery sy tanjaka. Misaotra azy koa fa nalaminy avokoa ny asa mandraraha rehetra izay natao ary olana rovany tamin'ny ratsy rehetra sy tsy nahare vaovao ratsy. Amen. Alléluia. Tsara Jesosy. Ensuite, izy rahalahy Thierry, ma journée est finie la semaine aussi. Elle s'est très bien passée. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Aonazy izy Angela Rodriguez. Alléluia. Dia Jesosy fa vita somatsara ny anemana
lamina tsara daholo ny zavadrehetra izay natao ary misaotra azy lehibe fa nisy taratasy mikarakarainy dia vita somatsara ihany koa. Alleloia. Tsara ho an'Andriamanitra reny ihany anie voninahitra. Alleloia. Amen. Mahakasitraka. Hoy izay raha latojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nisy baolina football tsara be zay sady Vremark. Nisy baolina football Vremark dia azoko 5 € fotsiny ndry tsara Jesosy. Alleloia. Dia raha Jesosy niaro sy nanome sakafo zaza ho anay menakavy kely. Tsara ny tompo. Alleloia. Amen. Hoy izy zanam-pahaviliana hoe alleloia, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nahatratra zao faran'ny taom-pianaran'ny ankizy zao. Tena maro be ny fahasoavana ny raisina nandritran'ny taona manontolo na niara-nofy na niara-panahy. Misaotra azy koa fa nandray fahasoavana be androany. Nahita fity tamin'ny mpampiasa vita somatsara ny anemana faly fa mbola mifankahita amin'ny ankonana dia raina ny anaran'ny masina voninahitra ho azy ery ihany. Amen. Makasitraka ny zokrina. Ngatsy amaky tsodrano, mbola zovaky ny tsodrano, efa volita zay message. Hoy zoky azy hoe misaotra anao Jehovah-Andriamanitra notantaninao ny tontolo andro anio fahasoavana no mahatonga anay rehetra eto ka mandray ny teninao. Alleluia. Amen. Anao izy zoky Janine Gilbert Lemonnier. Voninahitra n'Andriamanitra misaotra Jesosy Kristy fa mbola nomeny fahasoavana tombonandro fitahiana ary sakafo izay menakavy ery izay anatanterahanay zavatra rehetra nataonay. Alleluia. Amen. Makasitraka ny zoky Janine isika. Adino. Alleluia. Hoy izy raha Fabiola hoe alleluia, isaorako Andriamanitra izy nafinaritra be zany tontolo androko androany nomeny hery sy tanjaka fahasalamana nomeny izay saza tsy nary loza na vavaratsy tany amin'ny ankonana ampahitan'ny fity foana mampiasa ny zatra nangatahako tamin'ny patronko zay omaly efa ela ay saika nangatahako io zavatra io satria tena ilaiko be fa tsy sahako nangataka io zavatra io omaly niezaka aho mba sahiteny nivavaka aloha zay vao niteny tamin'ny madamo kay tsy nisarasarako izy nanome io zavatra io nangatahako io. Alleluia. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen. Mahafinaritra be zany. Normal CN zao hoy izy hoe direct Jesosy direct sy isaorako Jesosy no ny fitiavana ka nanomezany tombonany mpahavelomanao anay. Tanteraka soamantsara anio ny graduation day an'ny zanako faralahy. Alleluia kosa zany tsara ny vokatry ny fianarana nandritra ny taonan'ny lycée zay ka nafany ka nahafaly anay ray aman-dreny. Mankasitraka Jesosy tsara ianao ary mbola ankinina aminao ny toy ny fiainany rehetra. Alleluia. Amen. Félicitations. Izany afaka nanafaka supérieur androany ohatry ny valiny supérieur tsy diso zokiam. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny vita soamantsara ny herinandro feno fiarovany tompo. Alleluia. Natratra zo sabata masina zao voninahitra ho an'Andriamanitra ry ihany. Amen. Hoy zoky fianarako hoe misaotra ny tompo ny famindraponao no mbola tsy mahala handritra anay tsara ny tompo. Alleluia. Amen. Misy adino zoky erika. Misaotra n'Andriamanitra fa nitantanan'ny taom-pianaran'ireo zanako tamin'ity taona ity nahazonao tsara be sy fankasitrahana izy ireo tany am-pianarana sady mahita fity amin'ireo mpampianatra foana teo koa ny fiarovany azy ireo tany am-pianarana sy tany an-dalana. Amen. Halleluia. Misaotra anareo misaotra indrindra ny amin'ny fijoroana vavolombelona. Andriamanitra ny amaly fitianareo dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ry havana malala. Alleluia. Zay no ela efa vakely teo moa ny ten'Andriamanitra dia andohary amaky baiboly aritsika. Korintana voalohany toko fa 10 andiny 7 ny afatry Paoly rariny raha nafatra nyity tsika androany satria araka ny efa tena teo zany dia amin'ny ray volana mahery kely tsika tsy eo eto dia mba indramiko ny tenin'ny Paoly androany mba etoko ananarana ampitandremana sy ampiorenana atsika tsirairay avy. Hoy Paoly manao hoe ko amin'izany raha malala kosa izy dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva miasa ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikirezanareo aina ao amin'ny tompo. Halleluia. Ko amin'izany rahala malalako
de miorena tsara. Inona moa ny dikan'izany miorena tsara? Ny dikan'izany miorena tsara zany a azo lazaina koa hoe miorena mafy. De fantatrao angamba zany hoe miorina. Zany miorina zany a dia nisy fotoana ny zanak'Israely a ny trano lay, natao trano lay a ny tempoly. Alleluia, natao trano lay. Trano lay fionana no anarany tamin'izany. Satria mbola nifindrafindra toerana izy ireo. Ary nisy fotoana ny zanak'Israely a andritra ny fotoana maro dia tsy nanorina. Tsy nanorina trano, tsy nanorina fiangonana, tsy nanorina ninninna fa mametraka lay a de ravaina regny de mifindra toerana. Le mifindra toerana zany tsy mbola miorina tsara ary tsy miorina mafy. Miorena tsara aza miova. Inona moa zany le hoe miorena tsara de aza miova? Miorina izy miorina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza miova ho valalana. Alleluia. Matetika efa misy fotoana zany mahatonga ny asan'Andriamanitra raha ny tena marina tsy tokony hisy vacances zany ary tsy tokony hisy zany hoe pasteur mandeha misotro ronono zany. Ny moa zany a rehefa ohatry zao de asiana mihitsy kosa fotoana hitsarana kely satria tena tsy afenina anareo fa mandava-taona raha zao tenako zao raha reo miaraka amiko amin'ny journée mandritra ny andro de gaga nareo fa za rehefa amin'ny atoandro tsisy dikany amiko za mahita tory zany. Ohatra zao hoe mipetraka ako anaty tôbila de manapa-kevitra hoe atory to de mahita tory de matory. De misy fotoana mitondra tôbila tena matory. Misy fotoana mitsangana manao zavatra de ohatry ny varindry eo de matory. Rehefa ny olona natory mitsangana za matetika matory mitsangana. Ina moa dikan'izany? Ina moa dika lazaina amin'izany? Tsy hoe hitaraina tanamepaka fa tsapa hoe tena tsy ampy torimaso matetika. Satria tsy angeravana malala raha ny tena marina eo amin'ny adiny 20 sy adiny 10 eo, adiny 10 ka hatramin'ny adiny 20 ka hatramin'ny adiny 10 eo tena torimaso tena normal la tokony ananantsika. Fa noho ny asan'Andriamanitra zay atao ary tsy zareo fa nareo koa nge ianareo koa tsy ampy torimaso. Ary ny tsy ampy torimaso mandreraka noho ny tsy ampy sakafo. Ary ny mirécupérer torimaso alina anankiray tsy atoriana de voalaza manam-pahaizana farafahakeliny ny efatr'andro. Matory normal efatr'andro anao mihoatra eto rehefa tapitra ny fandarana. Asio réaction kely fa mitaditapaka ny fandarantsika misy ny alina azafady indrindra. Dia raha tapitra ny fandarantsika amin'ny 20 sasany reny de mbola misy ny fikarakarana zay tokony atao amin'izao fandarana zao. Dia rehefa vita zay de mandeha miakatra amin'izay miakatra de alohan'ny atory de tsy maintsy mba mivavaka. Zay na ny mivavaka alohan'ny atory na de efa vavaka ary ny atao eto. Alleluia. De farafahalohany amin'ny ray marainany foana matory isan'andro amin'ny ray maraina amin'ny 20 sasany raha aloha indrindra. De tsy maintsy mifonefa amin'ny fitorarantsika fefany satria tsy maintsy andeha hiasa. De dikan'izany tena tsapa hoe misy arerahana. Tena tsapa hoe tena mitambatra le arerahana de dikan'izany tena ilaina isika zay mitsahatra kely io. Le mitsahatra kely io na Jesosy aza nisy fotoana de nankany tany hevitra de tsy mety miona tamin'ny vahoaka izy. Misy hoe makina tendrombohitra de tsy mety miona amin'ny vahoaka izy fa maninona na Jesosy aza de mila hery. Tareo fa kasihan'ny olona ny kasia le vehivavy ny akanjo Jesosy de zao mba zavatra tsapan'i Jesosy nisy hery niala tany aminy. Alleluia. Nisy hery niala tany aminy. De makaiza Jesosy rehefa manasitrana olona makany tendrombohitra nga tsy atory izy za mbola novo hery. Alleluia. De lasa le manovo hery eny tendrombohitra. Vavaka fiambenan'alina mifandray amin'Andriamanitra. Maninona? Manana ny hery indray atrihan'ny rapitso. Hiarika tao mpiasana vaovao indray tsika manomboka amin'ny volana aogositra, amin'ny volana août. De misintaka kely ao anatin'ny fisintahana zay nefa tsy de tena hoe fisintahana hoe ho anay manokana, tsy de hoe vacances tanteraka ihany koa hoe tonga de efa misakafo sy matory fa mbola misy koa ny adidy sy ny asan'Andriamanitra zay ho atao.
zany hoe amin'ny toerana zay ho alianay zany dia mbola misy tokoa ny adity sy asan'Andriamanitra zay tsy maintsy atao fa mba hararotina hoe amin'ny komba mitsahatra kely ny fandaharana. Mandritra amin'ny fotoana nefa ry havana malala hitsarana kely dia misy ny risika. Ny risika dia zao satria tsika tsy vokisana tenin'Andriamanitra dia tsy velombelona ny any anatintsika. Risika tsy misotro le loharano velona rehefa raitsika amin'ny tonteny dia makinakinana any anaty any maimaina dia misy risika zany. Ary le risika io no ezahantsika evitena amin'izao faraparana izao. Ka mahatonga anany safidy anditeny teo hoe miorena tsara dia aza miova. Ny miorina tsara ry havana malala dia mipetraka amina toerana an'izay anankiray. Le toerana anankiray aiza eto amin'ny Akila de Ove tsy voatery eto nefa kosa alao eto. Alleloia. I Paoly tsy mbola niteza mihitsy tana dia izy renareo ozy Paoly manahafa anay. Alleloia. Zany hoe zay aleanay dia ndao ale, zay inonay dia ndao inona, zay fitondrantenanay dia ndao atao. Alleloia. Fa ny tena atahorana amin'ity miorena tsara aza miova ity dia tsara fantatritsika aloha azavaiko anareo ny mety Korintianina 1:5-10. Inona moa ny soramandry? Ny soramandry dia ny amin'ny fitsanganana maty. Azavaiko anareo mahatonga an'ity tantara ity hoe ny soramandry dia ny amin'ny fitsanganana maty. Aiza moa ity toerana misy an'ny Paoly ity amin'ity fotoana ity? Ao Korinto. Fantatrareo hoe inona zany tanànan'ny Korinto izany? Voalazan'ny mpandinika fa ny tanànan'ny Korinto tamin'izany fotoana zany dia ny équivalent-ny ohatrany hoe ny mitovitovy amin'ny ny fiainana tao Korinto zany amin'izao andro ianasika eto sy ny any Las Vegas. Za mbola sy tany Las Vegas, tsy haiko efa zay fatany Las Vegas. Any Las Vegas Las Vegas le malaza hoe tsy misy andro, tsy misy alina. Ohatra ny andro foana. Fa amin'ny alina zany tena fiainanao, sokatra daholo ny casino, ny boîte de nuit, tena hoe miliba ny olona any amin'izany atao hoe Las Vegas zany. Ny tanànan'ny Korinto tamin'izany fotoana zany dia manana fitondran-tena ohatrany any Las Vegas amin'izao tsika miteny. Zany hoe maninona? Tanàna tena mandroso, ary tanàna tena mihetsiketsika, tanàna tena tabataba, ary tena anjakana ny fahotana. Dia ny fitsangatsangana sy ny halatra sy ny sisa sy ny sisa. Rendrarendra isan-karazany dia hita tao Korinto daholo. Tao Korinto nefa Paoly nanangana fiangonana ary nisy mpino tao Korinto. Niady mafy mimponina tao Korinto, niady mafy mipino tsy mimponina, niady mafy ny mpino tao Korinto amin'ny fijoroana satria nahoana eo amina tanàna feno fakapanary avana manala. Paoly raha teny hoe miorena tsara dia izy Paoly miorena amin'ny fivavahana. Aza miova tandremo miova. Tsy hoe tandremo miova lasa katolika na protestant na adventiste na sy ny sisa fa tandremo sao dia miova lasina amin'izao tontolo izao. Nisy mpianatry Paoly atao hoe Demasy. Dia efa kitsika ny Timoty faharoa Timoty faharoa toko 4 andiny 7 teo dia vakiko anaran'i Jesosy. Timoty faharoa toko 4 andiny 7 hoy ny tena fa Demasy efa nandao azy satria naninona? Nandao amin'ny Paoly kay Demasy satria naninona? Lasa niova finoana ve? Tsy niova finoana Demasy. Fa tena tia zao fiainana zao izy. Tena niveriny dalana ny amin'izao tontolo izao Demasy. Nefa i Demasy tsy mpinotsotra. Tsara fantatritsika. Fa i Demasy raha volazan'ny tena androany ny bokin'ny Filemona, atao hoe jerentsika kely ny bokin'ny Filemona. Filemona ny amin'ny anany Filemona tsisy hoe toko fa tonga dia andiny 420. Iza kay i Demasy Filemona andiny 420 hoy ny tenandromanitra manao velomanao Epafra
fatotra namako amin'ny Kristy Jesosy sy Marka sy Aristarko ary sy Demasy ary Luka mpiara-miasa amin'ny Paoly zany Demasy zany. Mpiara-miasa zany nge raha malala tsy hoe olona toriana teny fotsiny fa mpiara-mitory izany Demasy izany. Fa Demasy lasa nakaiza? Lasa Demasy ry havana malala voasariky izao tontolo izao. Nefa nge ry havana malala navakitsika aza ny Timoty, navakitsika le Timoty faharoa teo navakitsika le Timoty faharoa teo dia inona zavatra nitranga? Lasa izy Demasy. I Demasy izy efa nandao azy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa ny Tesalonika ka resaka ankany Galatia. Zany tanàna telo teneniko an'izany mbola tsy pira noho ny tanàna ny Korinto zany. Zany hoe Paoly zany efa nahita hoe olona mijoro fa voasariky izao tontolo izao ty. Hitanareo ry havana izao fandarana ataontsika izao mitahiry anareo. Za faly be misy aminareo reo misy aminareo reo tsy mbola teneneo manao fa jupe lava. Alleluia. Manana fahamasinana tsy mbola ary niresaka tamiko tamin'ny MP fa sendra mba hitany misy sarinareo eny andambadimbadika dia mahafinaritra mahita anareo miaina amin'ny fahamasinana. Alleluia. Mahafinaritra be ry havana. Renao raha te hanome fahafa-po pastera, arao ny anatra izay alefa, arao ny anatra izay toriny aminao. Kadô zany mora lany zany, kirazo zany mora solo zany. Alleluia. Voly zany mora lany zany. Fa ny tena kadô tsara indrindra ho an'ny mpampianatra dia enao mankatoa sy manaraka ny fampianarana. Alleluia. Le miorena tsara zany eto asa mizongozona. Alleluia. Miorina tsara zany tsy hoe miorina fa tena mandavaka mihitsy. Hitanareo kôkô, reny kôkô ny fahendren'Andriamanitra moa dia tena mahavariana. Eny amoron-dranomasina eny tsy mba misy hoe akondro na sapin na kininina maniry. Fa inona no tena maniry eny? Kôkô, voanio. Fa maninona kay ireny maniry eny amoron-dranomasina? Satria izao eny amoron-dranomasina no mahery indrindra ny ny herin-drivotra. Ny kôkô efa nazavako anareo teto zany. Ny kôkô ry havana malala tena mahavariana amin'ny zava-maniry satria izao rehefa ampanirina ny kôkô zay le hoe aiza ny vadinareo lasa namboly kôkô, tsy verina intsony izy midika azy. Satria le mamboly kôkô io tsy ohatra mamboly tsaramaso. Tsaramaso raha letika ao anaty tany iny raha afaka pitriny dia efa mivoaka. Ny kôkô tsy mivoaka amin'izany. Amataonany ny kôkô vao mivoaka. Eritreretiny olona fa tena hoe simba le fo, tsy simba ny fo fa tena maniry ny kôkô. Fa ny kôkô maniry makany ambany aloha ny voalohany. Ny kôkô zany misy faniriana anankiroa, maniry ny avy any ambany, zay vao maniry ny avy aty ambony. Ka le avy any ambany iny maniry mamakany ambany eny izy aloha. Kôkô moa ditanao iny hazo lavalava iny, fa ny fototsy ny kôkô, ny fakan'ny kôkô tompoko dia mamaka tena any ambany, tena mamaka be dia be lavitra be any ambany any. Dia inona amin'izay zavatra mitranga? Zay vao mipotra ny hazona kôkô. Dia maninona amin'izay le kôkô tsofin'ny rivotry ny ranomasina efa tsy mbola tapaka izany. Satria ny fakany efa naniry meloa. Zany ny atao hoe miorina tsara. Ny kôkô zany ny azo lazaina hoe miorina tsara. Le miorina tsara dia zao tsy mihetsika. Efa eo. Ianao io zao efa eo amin'ny Jesosy ianao. Amen. Efa eo amin'ny Jesosy ianao ry havana. Efa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ry havana. Aza miova ianao. Miorena tsara. Aza miova. Zay hoe tsy mitena aza miova. Raha eto zao ohatra tsisy laivitsika. Inona moa zany ny fahotana omena anareo na mindasika anareo mijery laivon'ny profety reto, ny filazantsara reny. Tsy dia olana ihany. Fa vitividio ihany koa ny zavatra jerena. Amenna. Jereo aloha ny voany dia fantatrareo ny azo. So manao amenna sy mandretso-drano amin'ny zavatra mety tsy fantatrareo ny fiaviana dia tandremo. Fa zao toetra aloha ny fanahy. Alleluia. Fa ny tena zavatra tena atahorana amin'ny Paoly eto, so dia anao tahaka ny Demasy ny mponina tao Korinto. Satria efa mafy ny mampijoro anareo. Le tanàna nge tsy iove.
le tanàna nge tsy ova ry avany efa ratsy foana ny fitondrantenany olona ao. Alleloia. Raha iova miova fiangonana, miova finoana, miova mpanompon'Andriamanitra fa aza miova ny verin-dalana ny amin'izao tontolo zao ry havana malala. Alleloia. Hozy ny ten'Andriamanitra miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ny mponinao Korinto efa tsy iova zany reo fa efa misy mpinao miova. Paoly tsy niteny tamin'ny mponina ny Korinto hoe miova monareo hoe mingava nareo ny anaran'i Jesosy miova. Zay efa nijoro no teneniny hoe miorena mafy, miorena tsara aza miova ary maefa be amin'ny asany tompo. Fa maninona no mahafabe amin'ny asany tompo? Inona zany le mba asan'Andriamanitra atao eo? Inona zany ny vokatry ny asan'Andriamanitra atao Korinto? Tsy dia manaitra ny olona nge ny filazantsara, tsy atakan'ny olona oaintsikilaintsy zany, tsy atakan'ny olona regarega zany. Nefany ny mpianatry Paoly mbola teneny foana hoe maefa be amin'ny asan'ny tompo. Inona zany le asan'ny tompo atao? Ny asan'ny tompo atao maefa be amin'ny asan'ny tompo dia tsy ho an'ny Korinto ihany fa indrindrindrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra ho anao. Za raha manao an'ity asan'Andriamanitra ity ho anahy tena ngeza be mihitsy zany satria maninona mitahiry anahy izy ity. Mitahiry anahy izy ity. Indraindray tokoa nge raha namakivy inona zany mba vokatra izy ity. Araka dia tany hoe misy fotoana zay fahabe mahita aminareo fa tena mba mandray fahamarina fa misy amindray aminareo reo. Misy aminareo reo fa 7 taona niaraka taminay teto. 7 taona. Fa tena rano araraka le olona eo foana. Fa hainareo zany hoe rano tratra lamosingana. Tsy sininina voaray. Fa tsara fantatrareo i Korinto tsy aray filazantsara. Fa efa misy mpino ao Korinto. Reo tsy asena mifindra toerana satria ratsy Korinto. Fa reo asena miorina tsara, asena tsy miova, ary asena maefa be amin'ny asan'ny tompo mba hitehirizana azy reo. Ho tena maro tsy foana tsy akory fikerezana reo ianao amin'ny tompo satria nendray tokoa mahakivy an'reto olona reto dia mila patsahivina fa toa tsy manao asan'Andriamanitra ihany fa ny ataon'ny olona ihany ny ataony. Hozy ny tenin'Andriamanitra hozy Paoly tsy foana tsy akory na tsy mibebaka reo tsy problème manao. Aza malahelo an'ireo. Zafady fa ny asan'Andriamanitra tovy. Misy pasteur zay nanokatra fiangonana dia tsisy mpino dia vato nataony eny ambony seza. Asiany vato tsirairay avy ny ambony seza dia rehefa atao mpino. Dia tsy ako misy mpino ray miditra dia esolo ny vato anankiray. Tsy ako misy mpino ray miditra dia esolo ny vato anankiray. Mitory amin'ny vato izy satria nahoana aminazy mafana ao anatiny mandeha mitory. Rehefa tsy mahita hotoriana, rehefa tsy mahita olotoriana teny, toriteny ny fanako aminao. Anaova exercice mitoriteny, tory asy avy mibebaka io na dia io azy. Io tsy bebaka amin'ny tsisy vato mibebaka fa ianao tena tsapanao hoe mandrosana amin'ny asan'Andriamanitra. Maefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo ianao amin'ny Kristy Jesosy. Alleluia, amin'ny tompo. Alleluia. Dia inona no nahatonga amin'ny Paoly? Tao alohan'iny iny resaka momba ny fitsanganana amin'ny maty ry havana malala. Satria izao mandinika ny tanànan'ny Korinto sy ny mponina ao Korinto Paoly dia jerena toa tsy hisy vokany. Jerena toa tsy hisy vokatsoa. Zao no nampionan'ny mpianany ny amin'ny fitsanganana amin'ny tenany maty. Ary tena voakasika nahita an'izay ry havana malala. Natonga ny tenin'Andriamanitra io ny Korintiana 1:20 ny fitsanganana amin'ny tena maty no nitorina ampianarin'ny Paoly satria izao nampanantenain'ny mpianany fa na mety tsy mahomby ny asa ao Korinto. Mety ho sarotra ny asa ao Korinto. Mety tsy ova fonga ny olona. Mety ho toriana ihany ny olona fa iteo tena ihany isan'andro fa mezan'ny olona fotsiny.
diasa malahelo taditio fa misy fitsanganana amin'ny maty rehefa mponda tena fitsanganana amin'ny maty ny olona de tsy mamparinina ny olona tsony ny maty satria raha misy ny fitsanganana amin'ny maty tsy maintsy mandalo fahafatesana ozy am'izay paoly le amin'ny filipianina toko voalohany any zaho izy izy paoly filipianina hoe vaditsika filipianina filipianina toko voalohany dimy faraiky am'roapolo anao izy paoly fa kristy ny antony avelomako ary fahafatesana azoko tompony rehefa maheno an'io anao ry havana malala ary paoly de maty vetivety satria naninona fantatry paoly kely reo fa tsy ovy fa fantatry paoly kosa fa nanao ny asan'Andriamanitra izy tsy tamin'ny fanantenany zavatra fa ny amin'ny Kristy sy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Androany za teteny aminao ety ampamaranana sady ny fandarantsika ny tsy izy raika ny teniko taminao hoe zay na mandeha fialan-tsasatra any de misy ihany ny asan'Andriamanitra zay ho atao, misy ihany ny asan'Andriamanitra zay tsy maintsy ho tanterahana, misy mariazo amasinina, misy vavaka tendrombohatra ho karakaraina, aleloia, ny mitoerana zay ho ale misy alim-bavaka mety ho atao, ny olona metran-tanana moa de fa sy retina-bavaka de fa maromaro maromaro fa misy lista ao zany hoe ny asan'Andriamanitra ataotsika foana fa ianao aza miova ianao zany tena tsy te ahita hoe eno zany misy olona efa isan'andro isakany efa mba ety ny ahitana azy avy eo indray efa lasany amin'ny zavatra hafa indray ny ahitananao rehefa le tsisy ny fandarana fa tadidio efa nizariny ianao ozy tena Andriamanitra hoe zangy efa zaranao hatramin'ny mbola kely aleloia da atao fahazaranao anao no mivavaka isan-kalina misy ny fandarantsika ireo jereo avereny jerena le taloha aleloia ampatsiahanao fa masoanao tena verina fa ny angatahako aminao miorena tsara de aza miova de mahefabe foana amin'ny asan'ny tompo fa tsy foanatsakoanao fikirezanao aina ao amin'ny Kristy Jesosy de tonga soa Ansel Linda falabe mahitany zoky Linda halleluia tonga soa ianao de ianao koa miorena tsara aza miova de mahefabe amin'ny asan'ny tompo fa fantatrareo izy ny tena androany fa tsy foanatsakoanao fikirezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy halleluia ozy foana mantsy anankizy atao groupe zay mazy mba tsy eo kely hoe andraso tsara ny trano inona le trano andrasana ny fonareo indraso tsara ny trano mba tsy hidiran'ny fakapanahy raha am'izao andro farany zao tsika alleluia raha am'izao andro efa tena hoe azo lazany hoe fanalava-potoana nomboka daladala sy miboriko ary havana malala ndao tsy tafaverina intsony ndao tsy tafaverina intsony verina tsika amin'ny volana ota amin'ny maherina tsika amin'ny verineto mirehatra tsara le tsika amin'ny verineto aza manao taka ny Demasy aza manao taka n'ireo mpianatra zay nandao amin'ny Paoly fa zao miorena tsara aza miova de mahefabe amin'ny asan'ny tompo ny zavatra ataonao io ny azakazaka ataonao io alleluia tsy foana tsy akory ny fikirezanao ainao amin'ny Kristy Jesosy io hitan'Andriamanitra io hitan'Andriamanitra io de mahereza so mita iny tompo tapitra sady ny fandarana afatra fohifohy zay misy zavatra ataotsika rehefa avy eo ny angatahako amin'ny mampionina andao hoe andramatsika ty zavatra anankiray ty havana malala andao hoe andramatsika ity zavatra anankiray izay etretiko ty fa tsaiko ny fahitsaiko tsaiko ny ahoana ny mety fetezany na tsy ety mba andramo hoe mampionina lancena ny Zoom de le lien na Zoom io mba andramo partageny eo amin'ny live hoe amin'ny commentaire raha mety possible ve zany de anareo zay te hita satria misy hira anankiray eo ataotsika alleluia misy hira anankiray eo ataotsika hira anankiroa ny amarantsika amin'ny fotoana androany de mandritra andreo hira anankiroa reo de hipotra anaty Zoom sika rehetrarehetra de ifampanao kokoa ifanofahofa tanana ifampirary soa fa afaka ray volana mahery kely ndray tsika vao mifankahita afaka ray volana sy tapany latsaka de tsy haiko raha mety fa de mampina mba afaka mba lancenao sady ve no Zoom de rehefa lanceny io Zoom io
de afaka misy manao copie afaka copie ave le lien de alefa ato anaty commentaire de rehefa tonga ato anaty commentaire le lien de manandrama hoe miclique nareo ohatra hoe le olona mbola tsy piditra anaty groupe zay maharesy zany raha tafiditra am'le zoom fa iso saritsika rehefa avy eo nao andre toira anankiroa zay ataotsika reto fa mandrapa tonga an'izay aloha de tonga aloha fizarana fahatsapana. Halleluia. Izara fahatsapantsika inona no nakasika anao, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina, iza ny izara fahatsapana misokatra ny messenger anjaranao zao. Halleluia. Dia afaka mizara fahatsapana ianao, afaka miantso ianao de inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Foifony toloteny satria tena afatrafatra fofo madinidinika fotsiny tsy maintsy nilazaina antsika tamin'ity androany ity. Mirena tsara ty aza miova. Mahay fabiany ny asan'ny tompo ty aza kivikivy zany, ty aza malahelohelo zany de mireta foana amin'ny fivavahana. Halleluia. Dahoary. Halleluia. Misy zara fahatsapana ve? Noloha ataotsika aloha ty raha anankiray ty ary maroba tonga amin'ny fizarana fahatsapana. Noloha ataotsika tiry mba hijerentsika menakavy tamin'ny fanaovam-beloma tamin'ny Pasika. Melo finaritra daholo. Zara fahatsapana tsika orinan'izay.
Alléluia. Tilindao ny niriny Alléluia. Mahafinaritra be niriny ka toripartona mira in de suite by and by ny titre ny lanitra tsara tokoa izy amin'ny teny gasy dia mianofinaritra zoky linda le tahiny Jesosy. Zao antsika tsy mety misokatra ro tsy nety zany tsy mety misokatra zany le lien fa zao ny ataontsika misy olo ataontsika aorianan'ity fizarana fahatsapana ity amaranantsika ny fotoana de ianareo izay mazoto araka amin'ny hiditra zoom faraparany mba efankahita anaty zoom daholo tsika rehefa aveo anatin'ity iray ity miseo sary daholo zany rehefa hiditra zoom zany ianao de iseo sary ianao zay ny dikany de asinao sary rehefa asinao sary alleloia dia hipotra iaraka anao an'le hira rehefa aveo tsika amaranantsika ny fotoana zay no ataontsika de hiditra amin'ny fizarana fahatsapana aloha tsika raso aloha Alléluia. La soirée sizika sary ira kely ny antao izoky marina tena fa mbola nandefa an'le hiritsika fa mialatsiny de andaoary tonga de metsika fitenenana ary izoky marina tena inona ary ny azonao ambara de inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Iaho makasitraka pastera na amin'ny fitenenana tsisy tsiny mihitsy fa mahafinaritra be le hira angaletsika mba hifankahita daholo eo sady telefony sasany. Tena nanamarika an'andro any ny tenin'ny pastera teo misy eto amintsika eto efa 20 taona teto de ohatrany hoe rano natobaka amin'ny lamosiny ganagana ny teny rehetrarehetra tsy mety miova mihitsiny de vavahana ny izy mba tsy mafy zany ary tsy mafy loha fa mba andray ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany ny afaka manova de faharoa manaraka an'izay tena nanamarika anahy koa ny tenin'ny pastera teo hoe tsy dia tena hoe mampitandrina moa zany fa ohatrany hoe mampatsiahy antsika rehetrarehetra mba tsy ho takany Demasy fa hanohy hatrany ny vavaka isan-kariva miorina tsara ohatrany voanio ohatrany coco amin'ny finoantsika fakany izany dia tena atao lalina dia lalina izay le fanirian'ny voanio dia izany ihany nahatonga antsika vonjy tonga any amin'ny tanjona irentsika rehetrarehetra moa izany dia hoe manepa paradisa ny farany dia fahatelo ny farany tsika tsy maintsy miala sasatra tsika rehetrarehetra fa visaka ny vatana tsy ampitoromaso sisy pastera teo na i pastera na tsika rehetra eto amin'ny Saint-Maresy dia Andriamanitra ny hamaly ny asa vitan'ny pastera tamin'ny rehetrarehetra tamin'izay taona izay zany tamin'izay taom-piasana izay dia Jesosy nitsahatra koa izy manovo hery dia mila manovo hery zany tsika fa tsy midika izany hoe miverin-dalana tsika tsy midika izany hoe mianto tsika amin'ny miato tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra atao fa mivavaka hatrany hatrany isan-kalina mivavaka isan'andro miaino ny fandaharana misy zavatra isan-karazana izany afaka ataontsika hitahirika izany an'ilay hafa ao anatintsika dia mankasitraka pastera. Alléluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay noentinao izay dia mahery hatrany amin'ny asan'ny tompo dia Jesosy hamaly fidianao tahiny Jesosy. Alléluia. Azo aloha fa misy olona hiditra eto misy olona hiditra azo aloha fa misy olona hiditra eto messenger raha latojo no efa ezahako ampidirina ato anaty eto amin'ny écran izara fahatsapana ka zay rehetra tafiditra aloha. Alléluia. Tsy mety moa zany le hoe le lien tao anaty le lien zany tao anaty commentaire ohatrany tsy nety io ary raha latojo
Alleluia. Tena misy an'izay. Maheno pasitera azafady. Maheno anao zao ary ny fitenenana inona ary ny azo ambara tojo anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra de arabaina antsika satria mampalahelo kely zany androany ny ona farany de bizomamy daholo aloha voalohany indrindra de mankasitraka anareo mivady koa pasitera teo foana tao anatin'izay taona anankiray izay lavalava de tena hoe tsy asainy anome hery amin'ny tanjaka tena hoe pahery na niara-nofo na niara-panahy. Aleloia. De iorina tsara koa any ianareo mivady de mahazo fahafinaretana, mahazo mafita didy aman'andraikitra any amin'ny vakansa de fa tsy andro indray ny onany eto amin'ny fidirana. Aleloia. De nakasika anahy le tantaran'ny Korinto teo no tena nakasika anahy, mbola tsy izay avonay hoe ohatr'izany ny tantaran'ny Korinto mitovy amin'ny Las Vegas tanàna tsy mba matory olona ratsy fitondran-tena, tanàna mihetsiketsika be ary be zavatra miseho be zany ary tena nanota ny olona tao de izay no nampahireza ny Paoly ny mponina mpindro tao a Korinto hoe mahireza mahefa be ary asa miova. De tena nakasika anako le hoe satria fatarareo fa tsy foana tsekoly ny fikezanareo aina ao amin'ny tompo hoe na de tsy ovafoa zany aloha de atovena aloha ny asan'Andriamanitra zay nakasika anahy le hoe nisy pasitera teo nitory teny tamin'ny vato fa tena hoe vato ve moa iovafo fa de hoe tena nitahiry ny tenany izy de nitory teny tamin'ny vato. Aleluia. Nahafinaritra hoe tena tsy foana tsy akory ny fikelezanaina na de vato ary zany de tena tsy foana tsy akory ny fikelezanaina fa misy vokany. Nampahiry an'le pasitera, nitahiry an'le pasitera. Aleluia. De nahafinaritra de hoe ny hoe miorina tsara sy aza miova koa hoe miorina mafy ao amin'i Jesosy mirehatra tsara zany amin'ny ara-panahy tena hoe tsy miala amin'ny zavatra efa nahazatra mifikitra tsara ohatran'ny kôkô tena ny racine fakany tena hoe mifikitra tsara any ambany any izany koa zany tokony ataontsika tena mifikitra tsara ao amin'i Jesosy. Aleluia. De mahireza antsika rehetra de aza miova miorina mafy tsika rehetra koa. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka izanao raha natojo de tapahanao fotsiny ny avy any de ampiditra olona hafa manaraka indray ary tsika misaotra ny raha natotsika tanatin'izay misy olo-kafa tafiditra indray le niditra indray tsy tafiditra de sosika ny diditra de mahafinaritra fa samy tafiditra daholo dia andraso ary asiana sary Aleluia. Andrasitsika sary ary Aleluia. Rehefa ao indray ary raha nabavitsika Erika de atao toe azy fitenena raha nabavy Erika anao ny fitenenana inona ny azo ambara androany. Makasika kasira manisy fitenenana de tatananao sy nankonanao tamitsika rehetra tena maraka zavatra firenena faraparany alohan'ny firana salafatatra de tena nakasika be ny tontolo amin'izany ary tena hoe mampianatra mbola mampanofo hery indray ny olona foana na de hoe tsy tsara ny fandaharana. Ny namony tena nakasina voalohany le hoe ny zanak'Israely rehefa tany voalohany de nanorina ilay fionana zany hoe nifindrafindra foana ny zanak'Israely zay toerana misy azy de nanorina fa nisy fotoana kosa nefa ny zanak'Israely mijanona tsy nanorina nanintany de hoe nangatsitsika fa efa isika zany rehefa mandalo ohatr'izao ohatra hoe ho avy zao de tokony hoe araka ny teny Paoly hoe miorena tsara aza miova tsy tokony hoe iovaova mihitsy zany sika hoe iverina tam'y teto le mampalahelo amin'ny Paoly hoe miverina fanao zao tontolo zao satria tena hoe nahita an'le fiainana tao a Korinto le fiainana tena hoe mihetsiketsika fiainan'ny mpanirapiratana fiainan'ny mazava alina foana de
dia lava lasa manaraka ny fanaony reny. Dia ny tena mahakasika anazy dia koa hoe ny mponina ataoko iny tena niady maty tany tsy joroana. Dia tena hoe nitaova ny fony tena manapa-trafatra mba hijoroany tsirairay satria mila miorina foana tsika. Tena fehany izany hoe inona n'aiza toerana na dia hoe tsisy fandaharana tsika ny miorina foana tsy manao fanao mety ara manovoretra fa ny saosy zao rehefa misy fotoana izy dia masasaka koa satria mila manovoretra. Dia fotoana izany zao tokony hanovozatsika rery fa tsy hoe afivaromarina tsika lafa indray iveriny fanao tena mahakasika fampianarana efa mino aho fa samy andrany zavy dia mbola hitolokeny foana tahakany faserasera na amivasara manapena na samara afaka hiterina teny fa tokony varomarina dia mankasitraka foana pastera nandrikan'izay fotoana lavalava izay tena hoe mampahery be foana dia tena tapa ihany koa hoe ianarenana tapokely koa le nalafantatra tsy haiko hoe alafantatra akay fa novery dia mba hireza foana dia fa indesesany ny mpampiasa dia ataonareo Jehova ombanareo amin'izay fotoanareo dia mankasitraka indrindra iny Jesosy naoreza daholo. Aleloia be mankasitraka ianao rahavavy Erika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manaka-pahasoavana maro fitia anao dia mitombosotra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dore antsika piditra olona hafa manaraka indray. Aleloia. Andray arana vavisika Ingrid Rodriguez mila anao fitenenana inona ny azonao ambany inona ny azonao lazaina. Mankasitraka pasitera ny fitenenana dia mankasitraka anao koa tamin'ny tenin'Andriamanitra androany dia tena mampahery be tokoa ny zavatra tena mikasika moa dia hoe fanazavana an'ilay fanoharana indrindra ny amin'ilay ny ambony koko iny ny amin'ny voanio. Ilay hoe miorina tsara izany dia tapon'ny voanio izao ilay hoe tsy hoe vao ambolena dia tonga dia mitsimoka fa tena mataona ny maro ela mihitsy ary amin'ny lety tena mandiany dia mitsimoka dia ela be vao tafavoaka ity ivelany ity dia rehefa izy mitsimoka iny amin'izay dia na misy rivotra mahery raha dia tsy mampitotsina azy mihitsy fa dia efa tena hoe miorina tsara izy dia tsy mihetsika mihitsy izy fa eo dia mba tokony taty izany koa izany tsika izay fampanaradian'i Jesosy dia tahak'izay foana na aiza izany toerana ahitana antsika dia tsy miova mihitsy izany tsika fa tena hoe io ilay hoe tena fa olona mpanaradian'i Jesosy dia ohatr'izay foana. Dia ilay hoe mba tsy takany anao takany Demasy dia olona fampifanampon'Andriamanitra efa niara-ny asa tamin'ny Paoly kanefa dia lasa velona nanao fanao izao tontolo izao. Dia izay izany natonga amin'ny Paoly ilay nanapa-javatra tsara dia tahak'izany koa izany tsika mba tena hoe mba samy mijoro tsara fa tsy hoe raha isy ny fikaran'ny fandaharana amin'izao dia lasa iovitsika hoe lasa hiala indray lasa hanao fanao izao tontolo izao fa mba tena samy azo ny tsara amin'izao efa asa amin'ny fanarahan'Andrian'i Jesosy izao. Dia ilay hoe ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia iny atsika no atsika manao ny asa iny iny kokoa no mahavoatahiry atsika. Mitory izany tsika koa mitory amin'ny olona na tsy mety mibebaka ary fa re izany eo anatin'Andriamanitra dia tsy misy foana anaty tena dia mila izany tsika tena hoe miorina tsara mihitsy fa mba tsy tanao foana tahaka ny nataony Demasy iny dia misaotabetsaka anareo mivady nandritra an'izay fotoana izay ny amin'ny fampianarana fampaherezana fitehirizana anay ihany koa dia ao anatin'izao fialan-tsasatra izao dia Jesosy anie tena amerina ny hery sy ny tanjaka rany izay lany rehetra dia meran'i Jesosy avy arivo eny dia mahazaholy hery dia any am-pialan-tsasatra any dia mitondra ambavaka ho ana renena kely atao dia amin'ny fotoana izay ivelana fandarana dia mba tena
samy mbola olona tsy mioritsika fa samy mbola herihety daholo dia mankasitraka indrindra fa raha tahian Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao a anavavy Aingo Lirina Rodriguez fanatin'izay fizarana mamy be izay nentinao zay. Andriamanitra manaky fahasoavana maro fitianao a mitombo ositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, aleloia. Asalova manako kely le izy a. Alléluia. Aiza zany zao zay manako zay. Alléluia. Zay efa tafitra maheno tsara nareo tanaty Zoom dia misaotra antsika rehetrarehetra zay nizara fahatsapana dia tonga ny fotoana ifanaovantsika veloma. Alléluia. Ifanaovantsika veloma tapahana kely micro dia nohira anankiray ary tsika dia angaviko zany nareo izay ato anatin'ny izay tafiditra anaty Zoom mba nisy sary satria ifanaoveloma dia ny ataontsika ao anatin'ny tirity ifampikopakopa tanana isika rehetrarehetra dia ifampahery amin'reto mpanaraka fandaharana reto dia ataovy tadidiny tsara ny tarehanao dia tena hoe mbola ho hitanareo eto indray iorina tsara tsy iova dia efa be foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dia mifankahita eto indray tsika amin'ny volana août. Aleloia. Dia rehefa tsika iraintsika rehetrarehetra tirity nanareo amin'ny mpijery fandarana ary tsisy tsy mahety tsika rehefa manao skoto tsika taloha na manao chorale dia rehefa ifasaraka kely dia manao antirity amin'izay. Aleloia. Dia sady ifampikopakopa tanantsika no ataontsika zany izy zany ho voninahitran'Andriamanitra. Tena finaritra daholo za kosa manolotra mamy anareo dia aorina kely ndraitsika rehefa mitady dio fa ny Aki Radio mbola mandeha foana Aki Radio point radio 1 2 3 4 5.com misy toriteny isaky ny adiny telo foana amin'ray amin'ny 4:07 maraina amin'ray amin'ny 4:07 alina. Raha fitsy fotoanantsika amin'ny 7 maraina miaraka amin'ny raharaha Jonathan sy raharaha Tojo Voalomaina commencement akila sy fampitinana toriteny dia aorinan'izay tonga dia miditra anaty Zoom isika. Rehefa miditra anaty Zoom isika dia mivavaka mitady an'Andriamanitra mihaino hira mandohalika mikoaka amin'ny rora sasantsika manomboka ny live ny fitoam-bavaka sy ny toriteny sabata dia samy tahiny tompo daholo samy tsara amin'ny Jesosy dia zay ny androany dia andohary ataontsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra ny finaritra daholo. Amen. Buka tangan daholo. And we see is our more to give you. Ora la tuja. Rosmina, Zuc Rosmina, Maria Hortensina. Rana Bab Silvisi Nambina. Alléluia. Zuc Someba. Rana Thierry Sangena. Razana Monica. Rana Bab Fabiola. Rana Bab Macrina. Taïn de Sassoli. Marina Tiana, come tanto la mano c'è per la cazzicca. Hai che io non ti ricordo si chiama Taïn de Sassoli. Supra Finaica. San Sodola. Look, Sylvie!
Oh yeah,